taona 2024 fampitehana sy fiamorana no nisy teto Madagasikara hoy ny olom-pirenena. Miaramila na faty olona mbola amperinasa sy mirihary any anaty fiarahamonina. Tsy fisindrano any Fianaratsoa nitondra vahaolana mahatra ho an'ireo mponina ny vehivavy tima. Manotra ny araby tompolasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mafy ny niainan'ny vahoaka malagasy ity taona 2024 ity. Fampitehana sy fiamorana tamin'ny lafiny maro no nisongadina hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Tsy arakaraka ny fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana ny zavamisy ka miandrandra fatratra ny isin'ny fanovana araka izany izy ireo ahafahany rehetra miatrika ny taona 2024 sy 2025. Nanao ny fanadidina mikasika izay Ando Miaratiana Mateo Prince. Tsy arakaraka ny fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana fa vao maika ny emotra sy ny aratsy ny zavamisy teto amin'ny firenena raha tao jery-totika ny lasa hoy ireo olom-pirenena sendranay. Ny amafy ny fitagnan'ny vidim-piainana ny rongatra ny tsy fandro-pahalemana sesilany ny fitakiana maro samihafa tena nivon'ny fiarahamonina ny siatry ny fampianarana sy arakasa mitaraina ny tangy vokatry ny tsy fahaiza mitantana to miazakazaka amin'ny tsilaram-pamianatra ny mpitondra tsy hita izay andraikitra raisiny anka ny vahoaka trano mizaka antserany ainy hoy hatrany ny fanazavana. Tsy lara-pahamena zato zaroa fa any amin'ny fiainam-bahoaka sosialim-bahoaka zany tsisy lara-pahamena zany zay fijeriko zao tsy miangatra amin'ny teny an'izay tsisy fiatraikana any amin'ny vahoaka madinika fa natramin'ny savony natramin'ny sira hatramin'ny lamina fanalana volombava sy ny karazany miakatra zao tsika amin'ny teny zao tsy manana fanantenana hoe irosaka ny tsara sy ny firenena potika amin'ny firenena tsy mahita zavatra mivo aloha zao vao maika zany fiteniko teo zany misarotra amin'ny fiainana zao tsika amin'ny teny somary enjakendana indrindrindrindra le confinement mifandimbindimby fiainana moa tsy maintsy mandeha foana neny madinga ho zareo vaventy any no mety mahita tombontsoa mety tsy fantatra. Dia misy koa nefa ny andrasan'ny vahoaka izay mbola tsy vita hatramin'izao eka ohatra hoe sady goavana indrindra amin'izany hoe tia fidangana vidim-piainana tikatra dia faharoa ny fandriam-pahalemana koa no nieritreretina hoe tena ataontsika milamina ny Madagasikara iray manontolo ngamba mbola vitsy ihany raha jerevana amin'ny pourcentage eraky ny faritra iray manontolo. Tsy milamina jaly be amin'ilay vidim-piainana. Eny misy aloha zava-bita nefa tsy dia netraketa ty amin'ny vahoaka be tena nisy fiatraikany be da be zany tena le fiainana zany zao tena tsy fantatra rehefa samy raha mahita daholo. Tsy fampanantenana sy fanaraha-maso intsony no ilain'ny vahoaka fa fandraisana andraikitra faran'izay aingana vidim-piainana midina sarandalana tsy miakatra jiry sorano tsy tapaka ary fandriam-pahalemana miandrandra fiovana sy fanovana goavana araka izany olom-pirenena amin'ny taona ho avy io sarotra nefa no inona anatanterahany raha tsy manova ny paikady ny fitondram-panjakana tao mihitsy azy ireo nilaza fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny firenena raha mbola izao fitantanan'izao. Sarotra inona fa apetraka amin'Andriamanitra ny zava-drehetra. Andriamanitra mahita ny rehetrarehetra fa raha hoe ny ao anatin'ny roa taona zany makely finoana zany makely finoana. Tsy fanantenana ihany angamba raha iovan'ny targetra. Reo zavatra tsy vita reo zany tokony atao vaindron-draharaha mihitsy satria izay tsisy zavatra fampandrosoana manjary raha vao fandriam-pahalemana ny tsy misy. Tsisy vahoaka milamina raha vao niarotsaka ao anaty vilany tsy ampy. Tokony le lara-pahamena aloha voalohany hoe mba le sosialim-bahoaka da tokony le mba hoe mba misamy voky daholo. Iovangamba izy dia hanao le sosialy zany no tena karakarainy bebe kokoa. Zay zany mba tenena aminy mba hisokatra amin'izay le fiainana fa tena efa mijaly mimafy ihany. Indrindra moa mpampity le Covid ty raha izao ndraiky koa mbola hikatona asa za tsy fantatra tsony zany zay efa raha netiko. Telo taona zao no nitondran'ny Florajoelina ny firenena tapitra indray ty ny taona 2024 mbola miaina ao anaty hetsikitroka ny firenena misy 13 ny fampanantenana navelo rano ny lokalokain'ny filofa ho atao manerana ny nosy saingatreto lasa kovavany fotsiny fa tsy izay tena fandraisana andraikitra mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy vao maika aza nampletika ny firenena ny zavamisy higadona ny taona vaovao 2024 afaka 2 andro asa hoentina makaizy indray ny fitantanana ny firenena
fananeo ny heviny mahakasika ny fomba fitantanana ny mpitondra ny fifehezana ny valanaretina covid-19 ny mpiatsihatra ara-tsosialy iray androany mila manova paikady ny mpitondra malona ny firongatra ity valanaretina ity amin'izao fotoana izao onjalalaina raha navmanana andry rakotomarala tsy ampy ny fepetra noraisin'ny fanjakana manoloana ny firongatry ny valanaretina covid-19 amin'izao ny vahoaka ferana tsy amory olona maro kanefa ny mpitondra mampitangorona olona amin'ny famirim-bahoaka isan-karazany goragora ihany koa ny fampiarana ireo fepetra sakana iarovana ny tsiparitany covid-19 indrindra fa amin'izao vanim-potoana amin'ny fety izao maro ireo olona mifamezivezy eny an-dalana no tsy manao arovava siorina intsony misy indray ireo mametraka izany eo amin'ny saoka ny tahotry ny mpitandro ny filaminana no mandrisika ny olo-pirenena sasany ametaka ny arovava sy ny orina fa tsy ny tahotry ny aretina akory ny paikady napetraka ny mpitondra ifehezana ity valanaretina ity mihitsy no mila ovaina ompisehatra ara-tsosialy tsy ho zakany malagasy intsony manko ny verina indray amin'ny fihibohana izay tsy azo idovirana manoloana ny fitombon'ireo olona mitondra ny tsimbokaretina coronavirus raha ny antontanisa farany teo anelanelany 12 ka hatramin'ny 4 Desambra dia efa tafakatra 420 ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny aretina covid-19 antonina nokafana ny CDC somandrakizay ny alatsinainy 7 Desambra lasa teo raha malala ny aretina izay tena mandravarava ihany koa ankehitriny fa te hiantso ny indrindrandrindra hoe ny vahoaka amin'izay fanajana ny fepetra tsy miandry an'izay hoe confinement zay satria raha ny confinement no isy indray dia tena voamaika amono mihoatra noho ny covid izay tena mamely mafy ny isa-tokantrano ankehitriny izany dia io no andrandraina amin'ny filoha ny ahafany mandray fepetra malaky ny aina tao anaty fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy raha ity taona 2024 ity no jerena ho iatrany izy ireo tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana izay anisany mampikaikaiky ny vahoaka ny mpitondra izay tsy mbola manana vahaolana maharitra ampidinana izay vidim-piainana izay raha ny antontanisana avoaka ny sampandraraha misahana ny fanisana na ny instat ny volana novambra lasa teo dia nahita-piakarana 4,9 ny vidim-piainana eto Madagasikara tamin'ity taona ity jery totika ny amin'ny taona 2024 tena mafy raha ohatra ka hoe asiana resaka tsy hita izay ho tenenina fa tena tifitra tanteraka ny vahoaka noho izany miandrandra n'izay paikady tena matotra entina navotana n'izay resaka sosialim-bahoaka zay satria tena efa tsy hita ntsony hoe iza ny tarainana ankehitriny tsy teny afa-tsy ny fisondro izay vidim-piainana izay efa tsy zaka izay ntsony izany mila vahana farak'izay aingana ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny izay sokajinyity mpisehatra ara-tsosialy ity ho fampahantrana ny vahoaka malagasy tsy vitsy ireo olom-pirenena no simba fananana vokatra izay fahatapahan-jiro lavareny misy eto amin'ny firenena izay ho iatrany izy fa amboletra tanteraka ny fampiakarana ny saran-dalana ataon'ny mpitatitra amin'ireo zotra nasionaly sy regionaly amin'izao vanim-potoana ny fety izao hoy ny nambaran'ny mpiaron'izao mpanjifa MCI ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity izy ireo izay manameloka ny fanginan'ny minisitra ny fitaterana manoloana izao zava misy izao onjalalaina raha naivomanana sy andry rakotomaralala mangina tsy andreny sapeo ny avy eo anivon'ny ministera pia manoloana ny fampiakarana saran-dalana ataon'ny mpitatitra indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fety izao na ireo zotra nasionaly na ny zotra regionaly dia saika nampiakatra izay saran-dalana izay avokoa tato anatin'ny herinandro maromaro izay eo anelanelany 5,000 ka hatramin'ny 2,000 ny fiakarana hiteny amin'ny tombom-piantsonana eto andrenivohitra mbola manjavizavy ihany koa hatreto ny fametrahana ilay komity manokana anapaka ny saran-dalana izay nolazainy avy eo anivon'ny ministera pia fa hopetraka hisoroana amin'ny fampiakarana ny saran-dalana na ireo mpandraharaha sy mpitatitra aza moa dia nilaza fa tsy ara-dalàna amin'ny fametrahana io komity io antony mety tsy mbola mahatafapetraka azy efa ho rovolana ty ariana zao tsy tantaratra amin'ny fandraisana andraikitry ny ministry ny fitaterana manoloana izao zava-misy izao hoy ny mpiaron'izao mpanjifa
dia mitodika ihany koa zay aminao Andriamatoa ministra ianao ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ity tany sy ny firenena ity miresaka fitanterana aiza hoaiza ny position zay roesinao manoloana n'io talendravatra io sa ve hoe tsisy firenena mitondra tsy io ny ity firenena ity fa manao zay taniny kibony zay tiana atao ny rehetra Andriamatoa ministra raiso ny andraikitra ao fa ianao ny tompona andraikitra voalohany nisy natao hoe explosion sociale raha izao no mitohy ary zay dia efa ampitainay aminao tanteraka ny resaka eto no hoe hoanay mpanjifa hoanay mpiarana zomy mpanjifa tsy hoe kenay velively ary tsy hoe kenay izany fiakarana fre zany satria ny fiainanay ary amin'izao fotoana izao efa manahirana anay ny hanina hodediavinay ary amin'izao fotoana izao efa mila tsy ho hisy ity ny fety efa tsisy ny fety izao koa mbola ampiakarina koa ny fre oleretsy fa inona loatra izy ity fanararotana sy fanaovana amboletra no atao mpitatry amin'ny fampiakarana ny sarandalana amin'izao fotoana mahasahirana ny vahoaka izao hoiatrany ity mpiaro-ny zompanjifa ity na intsy ihany koa izy raha nilaza fa mpandraraha mpampiasa vola ny mpitatry ka tsy tokony alokaloka ao aorianany mampanjifa ireo fitaovana fampiasa amin'ny fiara azy ireo. Zaraina roa natao hoe mpanjifa sy natao hoe mpandraraha azo atao salomana ao anatin'ny fandrarana re tompoko ny resaka fanjifana marina fa mividy pièce ianareo fa azadino fa ny mpitatitra dia mpandraraha mpanodimbola ka rehefa kidy ka midim-bola ianareo dia olona manambola lorareo voalohany faharoa manaraka an'izay aoka re tompoko mba aza titeny ekena fa nisy ny olana sy ny fiakaran-javatra madinidinika rehefa nay tsotra fotsiny ho anay aty amin'ny mpanjifa sy mipiarana zo mpanjifa rehefa hitanareo fa mantiantoka ianareo dia ny fahendrena ajanony lay asa tompoko fa aza ny vahoaka ny ampijaliana faharoa manaraka an'izay tsy mbola nisy mihitsy ny tatitra taty aminay mpiarana zao mpanjifa ka hoe nisy ny mpitatitra anankiray zotra nasionaly nanao fitarainana taty aminay tsy nisy an'izany ka eo ny teneniko foana no hoe aza ataonareo re tompoko atao teny hoentina ny hoe salomana ny zavatra tsy mety ataonareo sy mididolobe ataonareo le hoe zahay ianareo dia mpanjifa. Isy ny hetsika fitetezana ireo tobim-piantsonana eto Andrenivohitra amin'ny volana janoary ho avy izao raha ny fanambarana nataony ity hetsika ity izay natao hanentanana ny mpanjifa tsy handony sarandalana amboletra apetraky ny mpitatitra. Vaovao ny fifamoivoizana izay hatrany ny ato efatra amin'ny omaly ny fifamoivoizana any amin'ny lalam-pirenena fa efatra no ny fahasimbany lalana eo anatin'ny ampandarana hiditra ny be fotoana no ahitana ity lalan-dratsy be ity fantatra fa camion roa no efa mitsoka any an-toerana ka tsy ahafahan'ireo fiara hafa mifamezivezy any an-toerana. Vaovao ny trangam-piarahamonina indray raim-pianakaviana iray no maty no tifiriny miaramila tany farafangana eritaona mahery kely lasa izay efa nisy ny didiny voaka mahakasika ity raraha ity saingom-bolona mirenireny any anaty fiarahamonina any ilay mpitandro filaminana izay tomponantoka tonga antaraina tety anivony MPS no sopatrana manona ny zavamisy androany ny zanak'ilay niarandoza mialy rarinombana tahirinena. Ady tany no ny atombohan'ny disadiza izay niafara tamin'ny vonolona tany amin'ny distrikan'ny farafangana eritaona mahery kely lasa izay rehefa tsy nanaiky ny fangatany miaramila izay voakasika tamin'ny raharaha tany io ny lehilahy iray 12 taona sy efapokotany tany an-toerana izay tsy zafahavany ity mpitandron'ny filaminana ity ihany dia nandraisan-kendry-toana ary notifiriny teo amin'ny faritra manandrifonifony izay nitarika ny fahafatesany ity farany avy hatrany. Nitory teny anivon'ny zandarmariam-pirenena ny avany maty ka tamin'ny 13 aogositra lasa teo no niakatra fitsarana ny raharaha. Nivoaka tamin'io andro ihany koa ny didim-pitsarana izay milaza fa voaheloka hikatra 12 taona sy fandaovana lamondy 20 tapitrisa ariary miaramila nahavandoza io. Tetrargaga nefa ny fianakavian'ity sy efapokotany ity raha nahita io mpitandron'ny filaminana io mbola miasa sy mirenireny eto Antananarivo. Tamin'ny 16 août 2020 dia nisy nitifitra ilay chef fokotany izay mananarana hoe Tata Ernest tany farafangana dia ny antony tonga ilay tifitra dia nisy ady tany talohan'ilay ray taona talohan'ilay nampatesana an'ilay dadanay dia iny natonga ilay nananan'ilay miaramila rakinina tamin'ny dadanay dia iny ny antony nanitifirana ny dadanay. Tamin'ny 23 août niakatra fitsarana tao Manakara ilay raharaha dia nefa ilay miaramila tsy niatrika ilay fitsarana fa fianakaviany nalefa ny tany. Magaganay amin'izao mbola miasa perinasa ilay miaramila ary afen'ny ilay lehibenao farafangana mihitsy ilay toerana misy azy.
nafeky tena tia Tananarivo mihitsy. Mbola tsy nefaina hatramin'ny lamandiny le 20 tapitrisa na dia 20 ary. Dia izay tompoko ny mampalahelo anay mba tokony handray le sazy voalaza eo amin'ny tsarana le miaramila fa tsy iriaria mbola iririany olona nefa nafaty olona. Mangataka ny hijereny tompona andraikitra akaiky ity raharaha ity ny fianakavian'ny maty. Nambaran'izy ireo fa tsy tokony avela iriary tahaka izao ireo izay nahafaty olona fa tokony hanefa ny saziny araka izay voafaritry ny lalàna. Trangana tsy maty manota tahaka izao nefa olana teto amin'ny firenena ary anisan'ny tsy ananany vahoaka fitokisana amin'ny sasany amin'ireo mpitandro filaminana sy ny fitsarana intsony izany. Ny zavatra hita nefa dia vao maika tao mahazo vahana izany tao anatin'ny 2 taona teo izay. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany sokatra misy 720 sy 700 nokasaina aondrana any ivelany no tratehaka tao Soamanitra commune Ambanivohitra Trandrovao district-ny Beloa androany 30 Desambra tamin'ny 2 ora maraina. Araka ny loharanom-baovao dia tratra Ambodiomby ireo lehilahy tao anaty fiara 4x4 nitondra ireto sokatra vosikajy ho isan'ny sokatra arovana sy ahina ho lantamingana ireto. Tafapritsaka kosa naman'izy ireo iray hafa olona tsara sitrapo na fanireo zandary fa misy olona manangona sokatra ny Soamanitra ka nandeha ny velam-pandrika ary izao natratrarana ny roa tamin'ireo tompon'antoka izao. Nadritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa avy any Toliara sy Mahajanga ireto olon-dratsy ireto. Afanohon ny firongatry ny valanaretina Covid-19 sy ny fiatrehana ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao dia no amafisin'ny prefecture polisy eto amin'ny faritra Analamanga fa tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 100 anaty efitrano mihiboka iray ary tsy maintsy fiandrahana rahampanafody ny toerana ao aloha sy aorian'ny famoriam-bahoaka izany. Azo atao kosa hoetrany ny fanazavana ny fangatahana fahazahoan-dalana manokana ampiditra olona mihoatra ny 100 ho an'ireo manana efitrano malalaka maromaro fandraisan-danonana saingy tsy mihoatra ny 100 isaky ny efitrano ny olona raisina. Tsy azo atao ny manao famoriam-bahoaka ankalamanjana ary tsy maintsy ajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra toy ny fanaovana arivava sy ny aroorina ny elanelana iray metatra fijerena hafanana ny fanasana tanana ary ny fampiasana ny gel désinfectant. Afatsy ny tsahatra ny tongana kosa ny tontolon'ny asa teto Madagasikara ireo sendika ny mpiasa raha tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fiatraika ny valanaretina Covid-19 dia tsy manana politika mazava entina ananarenana izany ny mpitondra fanjakana Andry Rajoelina. Anjava Andriamaefa sy Toky Ramarola. Ankoatra ny fiatraika ny valanaretina Covid-19 anisan'ny olana nosedrainy ankamaroan'ny mpiasa teto Madagasikara ny tsy fanajan'ireo mpampiasa ny zoho sy ny ora tokony hiasan'ny mpiasa. Saika niompana tamin'ny tsy fisitrahana tombotsoa ara-tsosialy ary ny tsy fanajan'ny mpampiasan'ny lalàna amin'ny feny asa ihany koa ny fitarainana voarain'ireo sendika ny mpiasa teto Madagasikara na orinasa tsy miankina izany na miankina amin'ny fanjakana. Manoloana izany anefa ny taza-potsy ny tompona ndraiky mpanjakana ary tsy mba niaino akory ny taraina sy ny sosikevitra avy amin'ireo mpiasa ireo. Ny manokana eto anivon'ny sendika Vesemare zany nanomboka tamin'ny taona 2020-21 dia azo lazaina hoe tsy misy mpijery na tsisy mpiahy mpiasa malagasy. Zay zany ny zavatra tsapanay. Tany Antsirabe manokana zao tena marianay mijaly le mpiasa malagasy satria miasa latsinainy ka hatramin'ny lahady miditra amin'ny enina maraina mirava amin'ny 7 alina. Eritrereto tsara tena ny ainanay mihitsy zany le fasairanana iainan'le mpiasa malagasy amin'ny 20 heure de pause iny zareo mandeha misakafo tapamofo no haniny apango ny vidiny hainy apango koa ke vidina koa am'izao raha taloha ny apango angambany omena fotsiny ho an'ny zenona fa vidina zany hoe zany tena mpiasa malagasy am'izao fotoana zao tena sahirana dia ny anay aloha zany tokony hoe ifampiheno ihany angambany ihenon'ny sendika ihany ny tompona andraikitra arakasa eto Madagasikara satria ny tsy fenonan'ireny feon'ny sendika reny ahitana zavatra tsy fahitany matetika dia ny tiako tenenina zany hoe mivoy an'izay le dialogue zay zany tokony hoe amin'ny taona ho avy eo zany raha ohatra ka te ahomby ny fitondram-panjakana na ny tompona andraikitra
dia tsisy afa-tsy ny fampiresahana ihany anaovana zavatra anankiray. Ny olana koa ny le olona mpitondra na le tompona ndraikitra tsy niaina n'le zavatra mahazo an'le mpiasa dia tsy metsika tsiny izy raha ohatra ka kamboty zany le mpiasa malagasy. Tsy manana politika mazava ny fanjakana entana anampiana ny mpiasa malagasy ho hatrany ny fanazavana. Mafy araka zany ny tolona ho an'ny sendika ny mpiasa amin'ny taona ho avy io. Ny zavatra fatana aloha amin'izao fotoana izao zany dia betabe izay le hoe tsy fanajana ny zon'ny mpiasa zay tamin'ity taona ity fa nahatsara azy fotsiny zany ohatra ny lasa namporohatra ny mpiasa niditra nakany amin'ny nanatona sendika dia nampatanjaka n'izay tolona zay ary efa hidirana sady zany ho an'ny 2024 hoe angotraka mihitsiny zany ho resaka tolona ho an'ny 2024 satria isika ny amin'izao tena tsy lasa valala voatango fotsiny mpiasa amin'izao fotoana zao tsy ny aty misetra tsy miakina le tenengo tsy misy fepetra raisina zany raisiny fanjakana ao anatin'le izy io resaka knapy sy hoe ao ny tena momba ny rehetrrehetra ny fiainana sosialy nefa jerentsika fa fampijery eo fotsiny dia ho hitantsika zany fa monay ato mirandrana moa zany dia efa lazaina amin'ny rehetrrehetra rehefa ao anatin'ny plan d'action-nay mihitsiny hoe io ny ampangotraka ny 2024 momba n'io resaka fiainana sosialy io akoatra nyreny hoe fitakiana sy ny famahana olana majinijinika isa tsirairay isaky ny resaka fanapahana fanarana arakasa. Raha tsy ahivina na tratratrany amin'ny 400 ny tokantrano veriasa teto Madagasikara nandritra ny mbolana voalohany ny taona 2024 raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Azo lazaina ho nitomby izany tamin'ity taona 2024 ity satria ny asahirana ny vahoaka malagasy. Orinasa maro no tsy tafarina intsony. Ny fanjakana raha teo tsy mba mihevitra izay hanampiana azy ireny. Eo amin'ny vavamaresaka iraisam-pirenena dia mifantatra fa miakatra hatrany nisan'ireo olona vao marina fa mitondra ilay tsimikaretina Covid-19 any la Frantsany amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny 420 ora monja dia efa tafakatra hatrany amin'ny iray tsy mahery ireo olona vao marina fa mitondra ity tsimikaretina ity. Fanadihadiana avy hatrany ary tateriny mialy ranombana sy manora Andriamarala. Miisa 7 ny olona voan'ilay variant Omicron sy variant Delta ny Covid-19 tany Frantsa ao omaly 20 Desambra. Isa izay ambony dia ambony tokoa araka ny nambaran'i Olivier Véran, minisitra ny fahasalamana ny an-toerana satria mbola tsy nisy tranga tahaka ity niseho ity mihitsy tao amin'ny firenena io hatramin'ny siny ity valana retina ity. Raha mbola nanodidina ny 7 alina sy 1 hetsy izay tranga izay ny talatalasa teo, izao efa tafakatra 2 hetsy mahery izao. Fa valokony no hatrehana dia ny variant Delta izay mbola mamely mafy sy ny variant Omicron izay mazakazaka ny tahampifindrany. Boarina amin'ny onjan-dranomasina mafy sy mahery vaika ny zava-misy raha ny taremarika voarakitra tao anatin'izay andro vitsivitsy izay no resahina. Ho hatrany efa niohakevitra ity ministra ny fahasalamana frantsay ity. Ny loharanom-baovao an-trano no nahafantarana fa vokatra ny fifandraisana sy ny fifampikasoana no nahavoa ny 700 ireo frantsay. Kely ny fanantenana ny amin'ny tsy hitondran'ireo olona tsy vita vaksiny ity valana retina ity noho ny fiparitahan'ny virusy ho hatrany ity ministra ity. Raha ny vinavina ny ity farany dia ina hiakatra hatrany amin'ny 5 alina sy 2 hetsy isan'andro ny isan'ny tranga vaovao amin'ny fiandohan'ny volana janoary 2024 izao. Vinavinaina ho ampiarina ao Frantsa manomboka amin'ny 15 janoary 2024 moa ilay passe vaccinal izay efa dinihan'ny voameran'ny lalàna ao amin'ny Palais Bourbon omaly alarobia ny volavolan-dalàna mikasika izany. Manoloana io fitanganisa io ihany koa dia napetraka indray ny fepetra ny amin'ny tsy maintsy anaovan'ny olon-drehetra any Paris ary vava rehefa mivoaka ny trano. Tsy any Frantsa ihany no ahitana izay fihazakazahan'ny fitombon'ny isan'ireo olona mitondra ity valana retina ity izay, fa miaina izany ihany koa Etazonia izay efa nahitana tranga mahery ny 5,9 alina sy 2 hetsy isan'andro tao anatin'ny herinandro izay. Torak'izay ihany koa Angleterre sy Pays de Galles izay nahitana tranga mahery ny 3 alina sy 1 hetsy tamin'ny talata lasa teo. Afa-tsy ny vahoaka eto Antananarivo irery ihany ankehitriny no mijaly rano. Vokatry ny tsifo sy ny rano fisotro madio famitaraina hatramin'ireo mponina any amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo ihany koa izany tsifo sy ny rano fisotro madio izany. Anisan'ny mena izany ireo olona ao anatin'ny fokontany ankifafa
any Fianaratsoa any. Araka izany dia nandroso vahaolana ny vehivavy ao anatin'ny antoko politika TIM any antoerana malona izany fijaliany ny mponina izany. Mitatatra amintsika ny Antsipriany mikasika izay Bagsa Andriananja MBS Fianaratsoa. Anisan'ny fokotany tena mijaly rano tokoa ny fokotanina kifafa hatramin'ny fisian'ny tsy fisian-drano teto Fianarantsoa. Marobe ireo mponina no mikaikaiky vokatry zany tsy fisian-drano zany. Zany indrindra na tonga ny vehivavy tiako i Madagasikara hitady vahaolana maharitra ho an'ny tombotsoa iraisana. Fitrandrahana rano no natao ka nahavita vovo izy ireo ankehitriny ka dia natolotra ny vahoaka zany amin'ilay toerana antsoina hoe Andohasatanambao ary tokantrano maro no hisitraka an'izany. Indreto ny vehivavy TIM manolotra antsika tsy ankanavaka ato amin'ny fokotanina kifafa an'ity vovon-drano ity mba hisitraka an'izany rano zany satria ny rano dia aina na ahandrotsika na hisasa dia mila rano. Dia izany no antony anolorana n'ity vovo ity izay heverina ho an'ny rehetra tsy ankanavaka amikitsy amin'izao maintany izao. Velim-pisaorana ny mponina ary tsisy nanam-po, tsisy nahita kory ary na ny fotoana nanaovana ny asa fa ny asa efa vita sy natolotra ny tsikaritry ny maro. Dia faly makasitraka anareo ary miraso anareo toy izao ny asa izay atao arak'izao dia mahafaly anahy izao ega le ho arak'izao aby koa ny sisa vo atao. Andraisana lesy n'ity zava-miseho ity tsisy afaka mifanampy raha tsy ny samy vahoaka ihany. Efa ela nanaovana antso avy tamin'ny mpitondra tonga taty amin'ny fokotanina ny kifafa mihitsy ny mpitondra ary nilaza fa hitondra vahaolana ho an'ny kifafa. Roa taona sy tapany lasa izay. Raha ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany nandritra ny fandalovany teto dia ao anatin'ny 90 andro dia ho afaka ampiasaina ny sinibendrandro. Lasa ihany ny 90 andro mbola tsisy fitokanana na fahavitana akory ny zany sinibendrano zany. Roa taona sy tapany izay mandrakity ny androandro mbola ny sinibendrano ny hita mijoalajoala fa tsy misy na dia rano ray vety aza ao anatin'izany. Nisy fotoana tokoa nandalo tety amin'ny fokotanina kifafa ny filoham-pirenena nitokana lalana 100 metatra fa tsy nasiany resaka akory ny resaka sinibendrano izay fampanantenana izay nilazainy fa ho tanterahana ao anatin'ny 90 andro. Zany rehetra zany mitambatra ny nahatonga ny vehivavy tiako i Madagasikara tapa-kevitra ny anome tanana ny roperabelona mba ho tombotsoa iombonana vahaolana maharitra ahafahany rehetra misitraka n'izany rano zany satria efa 5 taona lasa izay no nijaly rano ny fokotanina kifafa. Fa commune iray anisan'ny nahitana marary ny Covid-19 betsaka indrindra ny amin'ny commune Ivato nandritra izay nisy ny valanaretina izay teto Madagasikara. Amin'izao andiany fahatelo izao dia efa azo sokajiana ho faritra mena indray ity commune ity noho izay fiparita ny valanaretina izay. Anjamandre Maefa sy Toky Ramarla. Entitra amin'ny fampanajana rehefa hipetra sakana rehetra edina amin'ny valanaretina Covid-19 ny commune Ivato. Azo lazaina tokoa mantsy fa ny commune Ivato no vavahady ny Madagasikara. Mandalo eto avokoa ny ankamaroan'ireo olona mivoaka sy miditra eto amintsika. Akoatra ny fanentanana ny vahoaka anajo rehefa hipetra ara-pahasalamana araka izany dia misy mihitsy ny fitsiriana ataon'ny commune any amin'ireo hotely lehibe izay ivanianan'ireo vahiny mivoaka sy miditra eto amintsika. Fa izahay ato anatin'ny commune ihany koa dia manao fitsiriana ireny trano fandraisam-bahiny izay misy eto aminay. Izany hoe jerenay tokoa mijanonao ve ireny olona ireny sa anarana fotsiny hoe soratanao nefa hoe mandalo amin'ireny toerana ireny satria ho anay ato anatin'ny commune Ivato mantsy dia efa azo sokajiana ho faritra mena mihitsy izany commune izany satria maro dia maro ny olona voan'ity aretina ity efa misy ny fanentanana amin'ny fanaovana ny arovavorona kanefa mbola misy ny sasany minia tsy dia miraharaha izany. Efa manentana izahay amin'ny tokony anaovana ny vaksiny. Maro ihany ny manao ny vaksiny eo anivon'ny CSB2 kanefa moa sonjaray loasa tsy laozan'izay mamarara dia misy ny olona minitsy te halala fotsiny izao ny fipetra izay tokony ho raisina. Tsy mijanona amin'ny fanentanana ireo vahoaka ho amin'ny aina nefa ny commune Ivato fa toy ny mahazara dia misy hatrany ny famindrana ranom-panafody amin'ireo toerana ina hiparita ny Covid-19 fa indrindra amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Ny alohan'ny Krismasy teo dia nisy ny fipetra ny raisinay tato anatin'ny commune Ivato dia ny fandrarahana ranom-panafody ny toeram-pivavahana rehetra tato anatin'ity commune ity ary mbola ho ataonay izany amin'izao akatoko ny faran'ny taona izao tsy maintsy rarahanay ranom-panafody manana fanafody hoentina anaovana izany izahay ato anatin'ity commune ity na ihany koa rehefa tonga ny fotoana hidiran'ny mpiasa sy ny mpianatra ireo tranom-panjakana rehetra
dia oraranay amendraka raha mpanafody avokoa zahay amin'ireny toerana ireny mba hisoroana ny valana retina. Fa amin'izao andro fety izao dia tsy nitaza-potsiny ireo vahoaka sahirana sy ireo beantitra mpiaramonina amin'ny ny bentanana ny vato voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara Penjirandrianarsoa. Nisy indrindra ny fizarana fanampiana sy izay voatsirambony tanana nataon'ny commune Omaly ka vahoaka sahirana manodidina ny 100,000 teo eo no nisitraka izany fanazavana. Toy ny fanao isan-taona ihany koa dia nisy ny fizarana fanomezana izay voatsirambony tanana nataon'ny commune Vato mialohan'ny fetin'ny krismasy teo. Omaly kosa dia nisy indray ny fizarana natao an'ireo olona sahirana ihany, zokiolona manana fahasembanana ihany koa tato anatin'ny commune ireo indray dia avy amin'ireo malala tanana na ny orinasa tato anatin'ity commune ity izay nanolorana fotsimbary, paty, savony, eo ihany koa ny voamaina sy ny sira sy ny kafe izay natolotra ho azy ireo. Fanararota-pahefana sy tsindry azolena no ataon'ny solombavambahoaka Paul Berarasimanana na irosy malona ny fitoriana natao taminy hoy Jean-Nerina raha fanomezatsoa raha nampiantso mpanao gazety tamin'ity androany ity. Mila manova ny toetrany sy ny fomba fisainany ny olon'ny fitondrana hoy hatrany ny fanazavana. Ando Miaratina sy Mateo Prince. Tsy takona fenina fa mibaribary toy ny vaiakandrina ny fanararota-pahefana sy ny tsindry azolena ataon'ireo olom-boafidy akaiky ny fitondrana amin'ireo madinika. Tsy mitovy firehana sy fomba fijery aminy. Matahotra mafy ny seza hiala aminy ary alako bika tsy tiako tare fotsiny tsotra izao ka manao ny fomba rehetra aminganana sy ifehezana ny hafa hoy Jean-Nerina raha fanomezantsoa manoloana ny filazany fitoriana nataon'ny solombavambahoaka Rosy azy. Mila tonga saina ny mpitondra ary mila manova ny fomba fisainany sy ny toetrany ihany koa ny olona ambany fifehezany hoy hatrany ny fanazavana. Fotana mafaty eo anivon'izao fitondrana zao ny olona toy ireny ary eo anivon'izay rehetrarehetra izay ny ilazako fa raha tsy ireny mahatonga saina amin'ny fitondram-panjakana ny olona toy ireny ary tiako tenenina fa fanapara-pahefana tsindry azo lena ary raha matahorana ataony ny député Rosy fangatahako fotsiny dia mila manova toetra ny député Rosy mila tonga saina koa ny ao ambony sy manodidina azy izay mieritreritra foana fa hoe io tsindry azo lena sy ny fanapara-pahefana io tsy mitondra makaisa. Ilay olona manam-pahefana ambony eto amin'ny firenena avy dia mieritreritra ny tenany hatrany fa hamotika. Tsaiviny natao famotorana teny anivon'ny cybercriminalité tobra tsy mandravy Jean-Nerina raha fanomezantsoa Omaly raha Facebook no ayahina azy no antitra teriny fa ny solombavambahoaka Rosy no mambadika ity raha ity. Hatreto tsy mbola nisy ny pika andresaka sy ny fanadihadina izay naharitra ora enina natao taminy fa eo ampanangonana ireo porofo samihafa ilaina amin'izany ny teneny ankehitriny hoy hatrany ny fanazavany. Ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorin'izao fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana aona marina, aorin'izay fandarana anankiroa izay kosa no anarainao ny oronan-tsary iray amin'seho mitondra ny lohateny hoe instant family. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.